raisina ho tombosoa sy fifaliana hatrany a ny miaona aminao manaraka ny fandaharana ary raisina ho tombosoa lehibe ihany koa ny mbola afaka manohy an'ity fandaniana ilay loha FDB manao hoe Kristy fahamarinantsika ity miaraka amin'ny pastora André Baratina Fanera. Miarabanao tonga sao tao anatin'ny fandaharana pasteur ary faly mandray anao ihany koa hanohy indray ny dindinika izay fahanatombotsika. Marina zany ary fifaliana mandrakariva no iaonana namana dino ary indrindra ihany ny manona fiaran-tanan-tompo aminao mandrakariva ary mbola mankasitraka anao mandrakariva ny amin'ny fitiavanao ny ten'Andriamanitra sy ny fahaliananao ny amin'izany ten'Andriamanitra ary indrindra ny fanokananao fotoana iarahana mandinika izany ten'Andriamanitra izany Andriamanitra tokoa ny hamaly soa ary indrindra le hoe Kristy fahamarinantsika dia ho tanterahan'ny tompo aminao tokoa ny izany fanamarinana izany. Taoriny ny fiaonantsika farany a tritra ny efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina izay vanim-potoana lehibe ny fanindran-dalana tamin'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia teo tsika no nijanona ngamba za asiana jeritodika vetivety pasteur izay toe-javatra ny tranga izay sy ny dikany teo amin'ny famonjena sy ny fanamarinana ny mpanota. Ienary araka nefa niarahantsika nandinika farany teo zany dia le hoe lefitra lamba izay namafazana ny raha ny raha n'ilay zanak'ondry izay novonoin'ilay mpanota sady zay dia nafafy teo amin'ny lefitra lamba ilay raha rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia tritra io efitra lamba io. Dia iny lefa namaky ny ten'Andriamanitra sika hoe maneho an Kristy ao amin'ny Isaia 3:10 maneho an Kristy izay nitondra ny fahotantsika maneho an Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay nitondra ny fahotan'izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary voalaza ihany koa zany hoe ny fahotana rehetra dia natao teo aminy teo amin'ny hazo fijaliana zany natao teo amin'ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia izay le endrika izay naseho teo amin'ny fitoerana masina ilay raha izay nafafy teo amin'ilay efitra lamba natao teo aminy teo amin'ny Jesosy ny fahotana rehetra ka rehefa maty Jesosy dia tritra ilay efitra lamba. Fa misy heviny anankiray ihany koa namanadinao mahakasika an'izay le hoe tritra ny efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina izay. Ny hevitra voalohany zany dia le hoe maty Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotan'izao tontolo izao dia tritra le efitra lamba. Izay mbola manamafy hoe mampiseho an Jesosy ke zany le efitra lamba. Mampiseho an Jesosy izay nitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Fa ny heviny faharoa dia rehefa tritra le efitra lamba dikan'izay tsy nisy tsony zany nampisaraka ny masina sy masina indrindra tsisy tsony. Dikan'izay le fanompoam-pihavana zany tao amin'ilay fitoerana masina dia tonga dia tapitra treo ihany koa. Tapitra treo ihany koa. Tsisy tsony hoe rehefa isan-taona vao makatsy amin'ny masina indrindra satria zay le fanompoam-pihavana tao sady zay hoe indray mandeha isan-taona mpisorona be makao amin'ny masina indrindra fa ny mpisorona isan'andro makatao masina ka rehefa tritra le efitra lamba tsisy tsony zany zay. Na le taty aloha na taty amin'ny masina indrindra. Na le taty aloha izay atao mpisorona ao amin'ny masina na le masina na ny atao mpisorona be ao amin'ny masina indrindra. Fa miaraka amin'izay dia izao tsisy tsony ihany koa zany ny fanaovana fanatitra satria efa maty ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay tandindo ny fanatitra rehetra izay natao tamin'izany. Fa ny heviny fahatelo namanadinao dia ndao vamakitsika eo amin'ny Baiboly milaza azy ao amin'ny Hebreo 5:7. Hebreo 5:7 dia vakitsika ny 9 fahaenina
ka hatramin'ny andininy fahavalo. Hebreo toko fahasivy ka ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahavalo. Manaraka tsara tsika. Hebreo toko fahasivy ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahavalo. Zao no vaky ny teny. Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia miditra mandrakariva eo amin'ny taberna kely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompoam-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idiran'ny mpisorona be irery ihany, indray mandeha isan-taona, ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny no ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Koa izany no anambaran'ny fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra, ary raha mbola ao ihany ny taberna kely voalohany. Eto zao tena mahafinaritra le ten'Andriamanitra fa tena mazava tsara mihitsy. Ao amin'io Hebreo toko fahasivy io zany no milaza sy mampafantatra antsika mahakasika an'ilay fitoerana masina. Le hoe efitra voalohany, efitra faharoa, zao no misy amin'ny efitra voalohany, zao no misy amin'ny efitra faharoa sy ny sisa. Fa manomboka ny andininy fahaenina izy, eo amin'izay izy ny manazava ny fanompoam-pivavahana. Dia le fanompoam-pivavahana dia hoe le efitra voalohany ozy izy dia ny mpisorona no miditra ao mandrakariva hanefa ny fanompoam-pivavahana. Fa ny faharoa kosa, le efitra faharoa zany, dia idira mpisorona be irery ihany, indray mandeha isan-taona. Ary izy aza zo izy dia tsy miditra ao zany raha tsy mitondra rà izay ateriny no ny amin'ny tenany sy ny fahadisoany ataon'ny olona amin'ny fahalalana. Koa izany no ambaran'ny fanahy masina fa ty amin'izay le tena zava-dehibe, fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny taberna kely voalohany. Fahantaniana petraka, fitoerana masina indrindra aiza io? Satria hoe tsy mbola naseho ny lalana izay makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ozy izy ny taberna kely voalohany. Mazava ho azy moa zany le taberna kely voalohany dia ilay namboary Mosesy. Raha mbola ao ihany le taberna kely voalohany dia tsy mbola naseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra. Mazava ho azy zany, ho fakitsika moa zany le tokony andiny, fa any an-danitra le fitoerana masina indrindra, any an-danitra. Dikan'izay, raha mbola eo zany le taberna kely voalohany, le teto an-tany, dia tsy mbola naseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra. Zay mazava-dehibe an'le hoe rehefa maty Jesosy dia tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Amin'ny alalan'ny zay toe-javatra zay dia mifarana treo ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny taberna kely voalohany. Dikan'izay le teto an-tany. Dikan'izay tanteraka ty teny ity, rehefa mifarana treo ny fanompoam-pivavahana ao amin'ilay taberna kely voalohany dia misokatra ny lalana makany amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Ia, mazava be le fanazavana ary miadana mihitsy ny hitondranao azy pasteur. Tritra zany zao le efitra lamba. Na linany maro inona moa ny ao ambadiky ny efitra lamba ao dia ndao raha jerentsika inona zany ny ao. Ny vakiteny nataontsika teo aloha dia ny mpisorona be zany no miditra ao. Asa izay ve no resantsika voalohany iza le mpisorona be, inona no asehony tao ambadiky io efitra lamba izay tritra io tamin'ny fahafatesan'i Kristy. Ndao ary mazava ho azy zany ao amin'le efitra masina indrindra zany dia misy ny fiaran'ny fanekena. Satria ary ny mpisorona be ihany no miditra ao indray mandeha isan-taona. Zay le teto an-tany. Fa ndao tsika maka ten'Andriamanitra ary tsy mialo amin'le Hebreo toko fahasivy tsika aloha. Aloha mbola tazontsika foana le Hebreo toko fahasivy dia hotoizantsika ny andininy fa 2:10. Andefa 2:10 indray ka hatramin'ny andininy fa 5:10.
Hebreo 5 dia ny 9 hatramin'ny 5. Hebreo 5 hatramin'ny 5. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, izany hoe tsisy an'izao zavatra ary izao, ary tsy manontondra rano sy lasy ranjan'akomby izy, fa ny ranony tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny rano sy lasy ny ranombilà ary ny laven'ny mbatotr'ombivavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana ny amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba azon'izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Io zao namana dinao dia efa mamaly sady le fanontanianao hoe le teto an-tany dia mpisorona be no miditra amin'ny masina indrindra. Fa eto zao dia milaza fa le fitoerana masina any an-danitra Jesosy niditra any. Dia rehefa niditra amin'le fitoerana masina any an-danitra Jesosy dia voalaza eto mpisolona be izy. Dia hozy izy mazava tsara fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisolona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky to amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana. Tsindriko tsara, izay tsy natao tanana, izany hoe tsisy an'izao zavatra ary izao. Io namana dinao zany mila azontsika tsara. Le fitoerana masina any an-danitra tompoko tsy natao tanana ary tsisy an'izao zavatra ary izao. Le tety an-tany dia hita sy natao tanana, latabatra, fanaovan-jiro, tafy, sisa. Fa le fitoerana masina any an-danitra tsy natao tanana. Mahaliana vela izy le fitoerana masina an-danitra tsy natao tanana. Zay aloha ny voalohany. Dia ny faharoa, tsisy an'izao zavatra ary ety an-tany izao. Azo namana dinao tsara. Tsisy an'ny zavatra ary ety an-tany ny fitoerana masina any an-danitra. Kanefa hozy izy Andriamanitra rehefa nandidy Mosesy hanao an'le tabernakely hoe ataovy araka ny endrika izay naseho tao tendrombohitra. Ao amin'ny Hebreo misy milaza an'izay izy. Mba ataonao araka ny endrika izay naseho Mosesy zany tao tendrombohitra izy. Inona le naseho Mosesy? Tsy fantatra tompoko. Tsisy mahafantatra an'io. Inona nasehon'Andriamanitra tao Mosesy? Dia rehefa nanao le tabernakely Mosesy dia le efa fantatsika. Izay natao tanana ary isan'izao zavatra ary izao. Fa le naseho anazy voalaza eto tsy natao tanana ary tsy isan'izao zavatra ary izao. Dia tsika nefa rehefa nandinika tsara, rehefa nandalo tsika nanomboka hatramin'ny voalohany dia aika izany mampiseho an Jesosy lay zavatra rehetra ao amin'le fitoerana masina. Jesosy, Jesosy no ivony, Jesosy no asehony. Le zanak'ondry, le altara, ny tavy fisasahana, latabatra, misy mofo aseho, fanaovan-jiro, ny efitra lamba, fandonana didika azo manitra, avy eo ny efitra lamba. Mampiseho an Jesosy kely izy. Ary eto zany zao miditra amin'ny masina indrindra zany zao tsika io, satria zay le voalaza hoe rehefa raha mbola eo le tabernakely voalohany dia mbola tsy miseho ny lalana makana amin'ny fitoerana masina indrindra. Ankehitriny efa misokatra rehefa naseho ny lalana makana amin'ny fitoerana masina indrindra. Oviana taorian'ny nahafatesan'i Jesosy.
dia ahoana izy izy le Romanina toko 19 efa mivakitsika izay toko saneny izay namana dinao. Romanina toko 19 dia hovakitsika ny andininy 7:30. Romanina toko 19 ka ny andininy 7:30. Dia ny 4:30. Romanina toko 19 ny andininy 7:30 sy ny andininy 4:30. Zao mivaky ny teny. Iza no hiampangany olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zay. Iza no manameloka ozy izy? Kristy no efa maty, tritra ny efitra lama. Sady zay? Kristy efa maty, tritra ny efitra lama. Dia taorian'izay Nitsangana tamin'ny maty. Tsangana tamin'ny maty izy, niakatra any an-danitra, mipetraka aiza ozy izy? Eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Inona ny ataony eo? Mifona. Zay le teneny Hebreo, mpisonina be, mifona ho antsika. Eo an-tanana nisokatra ny lalana nakany amin'ny fitoerana masina indrindra. Nisokatra. Foana hatreo zany ny fanompoam-piavahana tao amin'ny fitoerana masina na tabelina kely teto an-tany. Taorian'ny nafatesan'i Jesosy tapitra hatreo, ny foana hatreo. Dia nisokatra ny lalana nakany amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Dia inona no zavatra miseho? Inona zavatra miseho? Ao amin'ny Hebreo toko 19 no vakitsika. Hebreo toko 19 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Hebreo toko 19 ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Zao nivaky ny teny. Hebreo toko 19 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika. Dia rehefa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, hanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely izay naorin'ny Tompo fa tsy olona. Zay. Mazava be le ten'Andriamanitra, sokatra ny lalana nakany amin'ny fitoerana masina indrindra ozy izy. Dia io milaza anazy. Ary amin'izany zavatra lazaina izany ozy izy dia izao ny fotony. Manana inona ozy izy? Mpisorona be. Asana voatsikahatra koa izany namana dinao. Izy tsy miteny manam-pisorontsika. Sady zay? Tsisy an'izany eo. Tsy hoe manana mpisorontsika. Tsy mpisorona Jesosy, fa mpisorona be Jesosy. Zay le hoe tritra ny efitra lamba. Sady zay? Dia efa miditra isika io ao amin'ny masina indrindra. Iza miditra ao masina indrindra? Mpisorona be miditra ao. Sady zay? Dia rehefa niakatra any an-danitra Jesosy, mpisorona be. Dia manana mpisorona be toy izany isika ozy izy, dia ilay mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianany avo indrindra any an-danitra, manao fanompoam-piavahana ao fitoerana masina sy ny tena taberina kely naoriny izy ozy izy. Naorin'ny Tompo. No manamafy an'ilay fanjavana. Naorin'ny Tompo. Tary izy hoe tsy natao tanana. Zay. Tsy natao tanana ary tsisy an'izao zavatra ary izao. Dia eto amafisiny Jesosy nanorina azy. Hitanao anatinao mahazava be le Baiboly. Dia eo zany tsika mila mazava tsara hoe makasika an'le hoe fitoerana masina indrindra any an-danitra sy ny asa ataon'i Jesosy any an-danitra. Raha ny tena marina zany, Jesosy rehefa niakatra any an-danitra, eo akaikina ankavanan'Andriamanitra izy no mipetraka. Sady zay? Eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy no mipetraka. Raha ny tena marina, zay ny leo masina indrindra. Satria ao misy ny fanatrehan'Andriamanitra ao masina indrindra. Sady zay? Raha amin'le taberna kely tetỳ tany. Ary ao misy ny fiara fanekena, misy ny lalàna 10. Dia Jesosy rehefa niakatra any an-danitra, eo ankavanan'Andriamanitra izy no mipetraka izy. Lalina be izy io fa hotoizantsika le fanazavana tena marina. Tsy vitantsika indray mandeha fa hotoizantsika l'izy. Fa ny zavatra hojerevantsika aloha zany amin'ity ataontsika hoe tapany voalohany mahakasika an'le efitra masina indrindra. Dia ny hoe nanomboka
atreo amin'ny nahafatesan'i Jesosy ka tritra ny efitra lamba tao amin'ilay tabernakely kely voalohany nisokatra ny lalana nakany amin'ny fitoerana masina indrindra. Jesosy dia mpisolona be tompoko, mpisolona be Jesosy Kristy. Mipetraka eo amin'ny kavanana seza fiandran'Andriamanitra izy, manao fanompiavahana mifona ho antsika izy. Ia, mahafinaritra fa rehefa namaky ny lanitra zany Jesosy mampisorona be azy, tombontsoa ho antsika kay no antondihany ihany. Isika ilay mpanota izay nanaovana n'ilay drafitry ny fanavotana tetỳ an-tany tamin'ny alalan'ny tabernakely nataon'ny olona araka ny tsilontsaina nomenan'ny Mosesy, izy zao no mitondra n'ilay fifonana ho antsika indray ao amin'ny masina indrindra any an-danitra. Izay tombontsoa izay mihitsy no tiako resahana pasteur amin'ilay hoe Kristy fahamarinantsika azy. Inona ary no andrasana amin'ilay mpanota rehefa nakao amin'ny masina indrindra any an-danitra ilay mpisorona be ntsika amin'izao fotoana izao taorian'ny azo fijaliana. Ndao ary tonga dia aloha ny ten'Andriamanitra mihitsy no tonga dia ho raintsika. Hebreo 4:4 no vakiantsika. Hebreo 4:4 dia ho vakiantsika ny 4:40 ka hatramin'ny 4:40. Hebreo 4:4 ny 4:40 ka hatramin'ny 4:40. Hebreo 4:4 hatramin'ny 4:40. Koa satria sika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka sika hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba ahazontsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Mahafinaritra. Koa satria tsika azo izy manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra. Zareo fa mbola manamafy foana izy. Jesosy rehefa niakatra tany an-danitra dia mpisorona be. Nandray ny toeran'ny mpisorona be izy. Koa satria tsika nanana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika azo izy hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika azo izy tsy manana mpisorona be izay tsy mahay mitondra, miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota. Koa eto amin'izay le afatra, koa aoka isika anino azy izy? Anatona. Anatona nino azy izy? Seza fiandrianana. Aiza io? Any an-danitra io. Ao amin'ny efitra masina indrindra. Indrindra. Tandremo tsara. Tsy ato amin'ny efitra masina, ato amin'ny masina indrindra. Aoka isika anatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Seza fiandrianan'ny fahasoavana. Amin'ny fahasahiana. Zero tsara. Amin'ny fahasahiana. Mba ahazahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Mahafinaritra ilay izy. Mba ahazahoantsika famindram-po. Aika izay le hoe Kristy nefa iza manameloka atsika. Kristy nefa maty, tsarana tamin'ny maty, niakatra any an-danitra, petraka kavanana seza fiandrianan'Andriamanitra, mifona ho antsika. Azahoantsika famindram-po. Ahitantsika fahasoavana indray ozy izy. Fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Ho famonjena. Dia manamafy an'le fiasana toko-hevitra namina dimy ny 9:9 manomboka 10:9 ka 10:10. Fa fahasoavana no namonjena anareo. Amonjena anareo. Aika izy zany Jesosy mipetraka ao tany ankavan'Andriamanitra izy, mpisorona be, sady manao famindram-po ho atsika ary manome fahasoavana ho famonjena atsika. Fa zao amaky toko sy andinina iray tsika. Amaky toko sy andinina iray tsika. Zay tena afatra hoe raha
raha mpisolona be zany zao Jesosy, mpisolona be zay zany zao le izy raha mpisolona be Jesosy any amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, mpisolona be izy, manao famindrapo izy de manome fahasoavana ho famonjenantsika. Inona kay ny tena zavatra, ahoana ny fisehoan'izay asa zay ataon'i Jesosy zay, ahoana ny fisehoany? Hebreo 7 milaza azy. Hebreo 7 dia manomboka ny 4:20, andify 4:20. Hebreo 7 manomboka amin'ny 4:20 dia toizantsika hatramin'ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Hebreo 7 ny 4:20 hatramin'ny 4:20. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindon'ny fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona, mitondra ny ranony zavatra hafa. 4:20. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovan'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy, mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany. Ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa atolotry indray mandeha hitondra ny otany maro, dia hiseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Jereo tsara, tena mirafitra mihitsy le fehezantena. Tena mirafitra tsara mihitsy, tena mazava tsara mihitsy. Dia zao le izy, ho avero vakiana le izy dia ho azavaiko tsara aminao le tiany ambara. Dia ozy izy, fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindon'ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ho antsika. Io tsara, manamafy an'le vakiantsika teo aloha. Mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny izy izy, ankehitriny. Misy dikany tao zany na manadinao ho tserentsika manaraka tao ny hevitra zany. Ankehitriny ho antsika, miseho izy. Aiza izy no miseho? Ao amin'ny efitra masina indrindra. Hiseho ho antsika izy izy, ankehitriny. Nadi 4:20 teo izy. Tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany, manao izy izy matetika. Tandremo tsara. Tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika, tahaka ny mpisorona be. Eto ara mpisorona be fa tsy mpisorona, satria tao amin'le fitabelana kely teto an-tany, ny mpisorona isan'andro, sady zay isan'andro, maraina, hariva, isan'andro dia miditra amin'ny efitra masina, sady zay ny mpisorona be indray mandeha isan-taona. Fa eto aza dia miteny mihitsy izy hoe Kristy izy izy tsy nanatitra ny tenany matetika tahaka mpisorona be, zay miditra amin'ny fitoerana masina isan-taona izy izy, mitondra ny rano zavatra hafa. Fa raha izany izy izy dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho impilo izy izy indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy Jesosy zany, mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany. Maty indray mandeha Jesosy tompo, fa tsy maty matetika izy. Mampatsiahy an'la hoe zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Zay, ary indray mandeha. Azo namana indray mandeha misy dikan'izay noho n'inona ny nahafatesan'i Jesosy? Noho ny fahotako. Impiry Jesosy maty noho ny fahotako, indray mandeha. Tena misy heviny be, indray mandeha Jesosy maty noho ny fahotako, mba azahoako famonjena, fanavotana, hanaisitra ny fahotako. Indray mandeha to, indray mandeha ny maty izy. Toizatsika 7:20. Atahaka nino nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka zany dia hisy fitsarana. Fitsara.
tahaka nanandrina ny olona reo faty indray mandeha, ary rehefa afaka zany de isy fitsarana ao izy. De tahaka zany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, eo amin'izay l izy natolotra indray mandeha izy hitondra ny otany maro dia iseho fandroany. Mahafinaritra, efa milaza sady ny fiaviany Jesosy. Le teny mahafinaritra ane. Rehefa vitaka izany lay asa zay ataony Jesosy amin'ny mampisolona be azy dia iseho fandroany amin'izay izy. De ozy izy mivolazany eto, tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Misy resaka fitsarana eo, sady zay hoe tahaka izany koa izy rehefa natolotra tahaka nanendrena ny olona ho faty indray mandeha, ary efa afaka zany dia isy fitsarana. Hojerevantsika zay manara hoe ovina nanomboka zany fitsarana zany, dia ahoana ny fisehoan'izany fitsarana zany, iza no voakasika zany fitsarana zany. Fa ito zany milaza ny ten'Andriamanitra fa aika misy fifandraisany amin'ny asa zay ataony Jesosy eo amin'ny fitoerana masina indrindra amin'ny mampisola be azy ny fitsarana. Efa tena mazava be ne le Baiboly. Misy fifandraisany kaya amin'ny asa zay ataony Jesosy amin'ny mampisola be azy eo amin'ny efitra masina indrindra ny fitsarana. Ary misy ifandraisany ihany koa ny fisehoany fandroany. Zavatra mifampitohy sy mifampiankina. Fampitohy izy io. Fa ny amarenantsika ny androany nga manamina dino tena mahafinaritra izy tena mahaliana mihitsy. Dia amaky toko sy andininy tsika. Toko sy andinina anankiray sy mbola manamafy an'le voalaza teo ihany. Toko sy andinina anankiray. Ao amin'ny toko 10, tsy miala lavitra. Hebreo toko 10 dia ovakitsika ny 2:1 ka hatramin'ny 4:40. Hebreo toko 10 ny 2:1 hatramin'ny 4:40. Hebreo toko 10 ny 2:1 hatramin'ny 4:40. Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fampifampivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahasotra ny ota. Fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo tanana ankavan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina. Eo atransika hatreo aloha ny fanjoan'androany. Eo izy mpisorona rehetra izy dia mitsangana isan'andro. Zay nataoko hoe isan'andro. Ao tondra le raha dia afafy eo amin'ny efitra lamo. Na mbola misy koa mpanota dia efa miasa zay ny dikany. Isan'andro mpisorona zay tsy mahasotra ny ota izy. Tsy mahasotra ny ota. Fa Kristy kosa izy kosa dia rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay no ny ota dia efa mipetraka io tanana ankavan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao dia miandry izy tsara koa fa mahafinaritra ela izy tena voalaza eo daholo ny zavatra iseho rehetrarehetra ho avy. Miandry Jesosy mandra-panao ny fahavalony. Iza le fahavalony? Satana. Mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Ka ho tanteraka ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva tany Edena manao hoe ary ampifandrafesiko ianao sy ny menarana. Taranakao sy ny taranany. Ny menarana anotony mba lay tongotrao izy fa ny taranakao kosa anotony lohany menarana. Io kalisa miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Mandra-pahatonga zay nefa inona zavatra miseho? Mpisolona be eo an-tanana ankavan'Andriamanitra izy mifona ho antsika. Manaisotra ny
ota manaisitra ny ota. Inona ny dikan'izay dia ilay 140. Fa ny fanatitra iray ihany no efa natanterahany ho mandrakizay. Mandrakizay. Io ny tsindriko tompo. No natanterahany ho mandrakizay izay olona hamasininy. Izay olona masinina. Riavany namanadinao, riavana malala. Jesosy niakatra ny an-danitra, mipetraka ao tanina ankavan'Andriamanitra, mpisorona be, mifona ho antsika, manao famindrapo sy manome fahasoavana ho famonjenantsika, manaisitra ny ota. Inona ny tiany olazaina an'izay? Fanamasinana. Jo. Ia. Atanterahany mandrakizay izay olona hamasinina. Fanamasinana. Ia. Miresaka izay fanamasinana izay tsika namanadinao dia misy an'ity toko sy andiny vitsivitsy reto amaranantsika anazy. Ao amin'ny Hebreo toko 10 ny 9:7. Hebreo toko 10 ka ny 9:7. Zao ny vaky ny teny. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiky. Zay. Ny oloko marina dia ho velon'ny finoana izy, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiky. No sisa Andriamanitra. Amin'ny 9:8 izy dia milaza hoe fa isika tsy naman'izay miemotra amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahy. Dia aza dia namanadinao fa jelo tsara, arao tsara le dingana, niaingitsika avy tany amin'le fanatitra zanak'ondry. Sady zay, niainga avy tanitsika. Nandalo ny altara, nandalo ny tavy, nandalo ny mofo, nandalo fanaovan-jiro, nandalo le didin-kazo-manitra, nandalo ny efitra lamba, miditra ao amin'ny masina indrindra tsika zao. Kristy ao amasina indrindra miaraka amintsika. Inona ilay ataony eo? Fanamasinana. Fanesorana mandrakizay ny ota. Mandrakizay. Zay ilay izy. Mandrakizay fanesorana ny ota. Dia izy ny teny ny oloko marina izy velon'ny finoana. Fa raha miemotra izy, zany hoe miverina indray zany ianao, miverina. Ianao efa nandeha nandroso tamin'le dingana, efa nandroso tamin'le dingana miaraka amin'i Jesosy, mandroso amin'ireo dingana ireo. Kanefa miverina indray ianao ary ivelany ary. Tsy sitraky ny fanahiky izy Andriamanitra. Dia jelo tsara fa le fiainantsika kristianina zany dia izay mihitsy ny zavatra miseho. Mandroso miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina. Zay le fiainantsika io. Dia mila miroso amin'izany hoe fahamasinana zany tsika, ary miroso amin'ny fanamarinana. Jelo tsara fa ny olona izay efa nandalo an'ireo dinganareo, izay ny miditra ao masina indrindra. Sady zay, ny olona izay nandalo ao dingana, ny olona izay niaiky fampanoty izy, nanaiky ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny fijaliana, le altara, avy eo nidiovy, ny sasana teo amin'ny tafy fisasana, avy eo mivelona amin'ny ten'Andriamanitra le mofo. Jesosy mihitsy le mofo, le tiany tonga mofo, velomana. Avy eo mandeha amin'ny mazava, mandray le fahazavana izy, dia lasa mazava koa izy. Sady zay, ianareo ny fahazavana zao tontolo zao izy Jesosy. Satria ianao nandray an'le fahazavana, Jesosy le fahazavana, dia lasa fahazavana koa ianao. Avy eo mamiroso amin'ilay didin-kazo-manitra. Ka ny fivavahanao amin'izay fotoan'izay dia tafaray amin'i Jesosy. Le fivavahanao dia toy ny didin-kazo-manitra miakatra eo amin'ny seza fiandrianana. Sady zay, dia le fahotanao tritra lefitra lama. Tafafindra tao amin'ny lefitra lama le izy fa tritra. Dikan'izay efa miala ny fahotanao ny dikany. Miala, tritra lefitra lama. Efa tsisy tsony. Mba hahafahanao
miditra ao masina indrindra miaraka amin'i Jesosy mba hahafahanao miditra ao. Zay moa tonga namana anatiny ao hoe raha amin'ny efitra masina indrindra Jesosy amin'izao fotoana izao, mpisoana be izy. Aiza ho aiza am'ireo zany ny fiainantsika. Aiza ho aiza am'ireo dinganareo ny misy anao, aiza ho aiza am'ireo. Sao dia mbola tavelany amin'ny altara azy ianao io. Kanefa Jesosy efa ato amin'ny masina indrindra, dia ianao tavela ary amin'ny altara. Tsy mbola nandalo tavy fisasana ianao, tsy mbola mihinana an'le mofo ianao, tsy mbola mandeha amin'ny mazava ianao, tsy mbola mandray le fahazavana. Azo namana dinao tsara le izy. Mila mitandrina ne. Fa zay ny zavatra miseho. Jesosy zany amin'izao fotoana izao aza tiantsika ao amin'ny fitoerana masina indrindra izy, mpisorona be izy tompo. Dia ianao mila miaraka aminy ao amin'izany masina indrindra izany. Eny ary lany ny fotoana teo am-piarakarana-tsika na dia mbola mamy dia mamy aza ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana maranantsika azy zany dia ny hoe aiza zany zao ny toerana tokony hisy antsika manoloana an'izany fanazavana rehetra izay nentin'ny pasteur André Paratina Fanera izany. Le izy no angatantsika amparay antsika mivavaka, ahafantarantsika an'izay toerana misy antsika izay sy andraisantsika an' Jesosy araka izay efa nomaniny raha teo antsika amin'ny mampisoana be antsika azy. Ianary mivavakantsika tompoko. Raha inay izay ny an-danitro so misaotra anao satria tena manao fomba rehetra ianao mba hanesorana ny fahotanay mandrakizay ary indrindra azahoanay famonjena sy fanavotana. Misaotra anao satria manana mpisolona be izahay izay mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra manao fanavotana mifona ho anay ary manaisotra ny fahotana mandrakizay. Tanterao aminay tokoa zany asa izay ataon'i Jesosy zany amin'ny mampisoana be azy ankehitriny, ka tsy hianina amin'ny fiainana fanompoam-pihavana isan'andro izay ataon'ny mpisolona izahay, ka isan'andro dia hiverina amin'ny fahotana, dia hibebaka dia hiverina amin'ny fahotana, fa aoka mba hiroso amin'izany hoe fahamasinana izany izahay tsiraray avy io. Ka iseho Jesosy fandroany tsy amin'ny hotaintsony araka ny volaza teo, ka hanao ny fahavalony ho fitoeran-tongony amin'izay fotoana izay dia andevina tanteraka ny fahotana izy miaraka amin'ilay ratsy. Ampio izay mba tena hatsapy izany amin'izao andro iananay ankehitriny izao, ka tena hisy fiantraikany eo amin'ny fomba fiainanay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany misaotra betsaka ihany koa ireo teknisiana izay nanao ny aintsy ho zavatra tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo ho aty an-tokantranonao. Mankasitraka ny pasteur André Paratina Fanera ihany koa nanaiky fitaovana teo am-pialtan'Andriamanitra mitondra izay famelabelarana izay. Mbola manantena eo anao aminao zay pasteur amin'ny feonantsika manaraka. Samy ten'Andriamanitra.